sanatra eo tongotrao. Faly miarabanao natratra ity fotoana ny sabata ity. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana izay ianarantsika eo an-tongotry Jesosy. Koa faly miarabanao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Andeha isika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao nomenao ity fotoana ity izahay. Ampombainay ny fanahinao masina mandritra izao fotoana rehetra izao. Ary raha hianatra ny teninao izahay to, dia aoka ny fonay mba ho tany lonaka aniriny ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ferdinand sy Anastal no namafy tany Amerika Atsimo, izay tsimoka eo ambany fanompon'ireo misionera hafa mandritra ny taona maro avy. Tamin'ny taona 7 dia nandao any Etazonia izy ireo mba hanompo any Bolivia sy Peroa
nandritra ny taona maro. Nandorona sekoly sy fiangonana izy ireo ary nitarika misionera hafa izany asan'izany toa ny Ford izay mpivady vao 20 taona mahery monja. Nandeha sambo nitety toerana afaka hitorinana nerana ny Amerika Avony sy Atsimo izy ireo. Nandritra izany fotoana izany tany Brésil, i Leosy Jesse Aliwell tena nanao safanimpoana ho an'ireo olona nanamorona ny renirano Amazon. Nandany fotoana maro tany amin'ireo toerana sarotra tratrarina izy ireo. Ny Aliwell namorona ny sambo antsoina hoe Luzero, izay midika hoe mpitondra fahazavana. Anatanterana fitompivavahana sy fitsaboana any amin'ireo tanàna manamorona ny renirano ka nitondra fanantenana sy fanasitranana ho an'ny olona. Nandritra ny 30 taona niasany dia tomba nanao 5 ny efa nampiana izy ireo. Ny faritra Amerika Atsimo dia ahitana Adventiste amin'ny tamin'ny andro fafito maherin'ny randro tapitrisa sasany. Maro amin'ireo membra ny fiangonana ireo no mitady fomba vaovao hatrany hanompon'ny fiarahamonina misy azy. Rehefa lehibe tany Brésil, i Jair dia nihevitra azo olona tsy azo itokisana sy mpitondra olana ny olona. Taty aoriana dia nandre mikasika ny afatra Adventiste izy ary nanapa-kevitra ny hanolotra ny finoan'i Jesosy. Rehefa nanaiky an'i Kristy tamin'ny fiainany, i Jair dia naniry ny ampiasa ny talentany hanampiana ny hafa. Tadidiny ny fiheveran'ny olona azy ary namorona fomba vaovao izy mba hanomezana fanandramana hafa sy tsara kokoa ho an'ny ankizy ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Manana toerana fanamboarana bisikileta i Jair. Ny antso ireo ankizy avy amin'ny fiangonana misy azy eo an-toerana i Jair ary nampirisika azy ireo hanasa ireo namana mpiarahamonina aminy hitaingina bisikileta. Ankizy 30 mahery no nandray anjara. Nambarin'ny Jair ny bisikileta tota ary nomeny an'ireo ankizy tsy nanany izany. Nantsoin'izy ireo hoe sakaizan'ny bisikileta ilay hetsika. Nanomboka nanao izany izy ireo isaky ny alahady ary lasa fahazarana ny mianatra baiboly taorian'ny fiarahana mandeha bisikileta. Vokatr'izany dia nisy ankizy roa natao batisa ary misy 3 hafa efa vonanolotra ny finoan'i Jesosy. Ankehitriny matoky an'i Jair ny olona ary fantany faniova izy. Ireo olona nanankiana azy tamin'ny fahatandroany ihany ankehitriny no mandefa ny zanany sy ny zafikely no any amin'ny toeram-piasan'i Jair mba handray anjara amin'ny fandaharana. Ohatra iray monja amin'ny fandraisan'ny membre amin'ny kafanampo ao amin'ny faritra Amerika Atsimo ny hoe membre rehetra mandray anjara amin'ny fanapariana ny afatry ny fanantenana amin'ny olona manodidina azy ireo i Jair. Mivavao an'ny ity faritra iray eto amin'izao tontolo izao ity sy ireo fomba ampiasain'Andriamanitra mba hanentanana ireo membre ao hanao ny asany. Emisao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kairote nyadamina itwechapechaka wampunaya irote nyadamina itwechapechaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoana ahenona ny lesony zazaminony indray tsika zao rakizy. Elaela tsika tsy niona. Falibe indray zao tsika efa miona afaka manao lesona indray lesona voalohany. Satria efa 3 volana fahatelo tsika zao. Dia efa lesona voalohany indray fa melo izany aloha andeha tomboka tsika amin'ny hira fampiarabana dia ny vavaka ny fotoana. Efa nahazo toerana veny ankizy kely. Efa mipetraka tsara. Efa fonina iain'ny lesona. Ao ary. Iaraka hitsika dia hivavaka rehefa vao. 1, 2, 3. Manao
manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao manahoana tompoko salama tsara ny zazakely rehetra efa nitombo hafandray zao akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso efa afakisika Jesosy malalo misaotranao zahay fa afaka iaino lesona ndray mangataka aminao zay mba ome fahendrena tsy tapatapa tsy tomanimany atreo zao fotoana izao Jesosy eo aminaranao nangatanay vavaka amen eny ary anao lesona vaovao ndray tsika zao satria efa telo volana vaovao dia lesona voalohany indray ny lesona ataontsika tantarany Samuela zaza efa natomboka tamin'ny hery ny lesona fa efa manao lesona manaraka indray zany tsika zao toy ny lesona voalohany miaino an'Andriamanitra i Samuela averina hoe lesona voalohany miaino an'Andriamanitra i Samuela tsy anjery Samuela zaza nanao fanompoam-pivavahana tany Jehova averina Samuela zaza nanao fanompoam-pivavahana tany Jehova Samuela rakizy dia zazalakely atsangano hoe tena zay zazalakely ireo izy ireo araina ao ry tokikely ao be dia be ny zazalakely ireny tahaka ireny i Samuela zaza fa mbola kely Samuela zaza dia efa nanao voady Andriamanitra efa nanao voady ny reniny ho an'Andriamanitra hoe ity zazakely ty dia atolotra ho an'Andriamanitra satria nangatahako manokana tamin'Andriamanitra ny zazakely rehetrarehetra dia pofoneny tezaineny dia rehefa le bebe eo akaikineny dia aterineny mianatra dia alaineny avy any am-pianarana dia mbola fahananeny fa i Samuela rakizy mbola kely dia efa naterineny tany am-piangonana tany amin'ny tabernakely niaraka tamin'ny mpisorona anankiray nantsona hoe Ely iza hoe ny anaran'le mpisorona Ely ary iza ny anaran'le zazalakely Samuela naterina tany amin'ny mpisorona i Samuela ny mpisorona no mikarakara ny Samuela raha mbola kely izy ny mpisorona no manome sakafo any Samuela kely i mpisorona no mampianatra ny Samuela kely tao amin'ny tabernakely dia le bebe kely Samuela efa nampianarina sahady hanao fanompoana hanao ina hoe hanao fanompoana izany hoe mamafa ny tabernakely mamafa ny seza amin'ny chiffon ao amin'ny tabernakely manadio fitoeran-jiro ao amin'ny tabernakely mbola kely Samuela rakizy dia efa nanao an'izany raharaha rehetrarehetra n'izany tsy mba kamokamo Samuela fa mazoto manampy any Ely izy ary nataony fifaliana ny fanampiana any Ely tao amin'ny tabernakely tao amin'ny tranon'Andriamanitra tsy mba namalifaly Samuela za tsy mavita fa nanao ndrarany tamin'ny mpifaliana i Samuela rehefa amin'ny alina Samuela dia makao amin'ny chambrany makao amin'ny efitranony izy dia ao izy irery matory-ndray andro rakizy tsy nahita tory Samuela kosehany foana masony tsy nahita tory izy fa riny izy mijery ny jiro kely mirehitra ao amin'ny tabernakely ohatra ny ankizy rehetrarehetra misy fotoana ihany koa izy mieritreritra hoe inona zany no ataoko rehefa lehibe Ely koa toy
zany any amin'ny chambre no matory tsy miaraka chambre Ely sy Samuel. Inona rosinareo ny zavatra niseho? Rehefa tsy nahita tory Samuel tena eny feo izy. Na eno ina hoe feo. Tiza antsika mihery ny lesiny. Fa samy mamerina miaraka amin'ny dada sy neny dia toy izy antsika indray amin'ny manaraka fa nafinaritra be rakizy ny zavatra eniny Samuel. Fa farana antsika hatreo aloha dia averintsika ny lohateny sy ny tsenjery. Lesina voalohany miaraka hoe isa 2:3. Lesina voalohany miaino an'Andriamanitra i Samuel sy anjery. Ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah. Andaontsika rifanao veloma aloha fa toy izy antsika manaraka ny lesina. Ao ary miaraka mihira dia fihira fanaovam-beloma. Isa 2:3. Tia mifanao veloma veloma veloma, tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Fa mbola endry tsara fa mbola mihaino lesiny zoky mbola hihaino lesina koa dada sy neny. Kanefa ihany koa izay ho andeha any am-piangonana efa mila miomana haingankaingana fa sautara any am-piangonana. Veloma tompoko amin'ny herindray. Manao anatao indray zazapody namako. Andao sika hiaraka hivavaka avy hatrany hisaotra an'Andriamanitra fanomeny sabata fitsaharana. Dia akambana indray ny tanana ahondrika ny loha akipy maso hiara hivavaka sika. Andriamanitra misaotra anao indray zahay fa notahinao tamin'ny nene manahiny dia omenao anay koa ty sabata ity mba hiarahanay mitsahatra aminao. Mirakasitraka ray malalo fa omeo fahendreny izay ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanomezana natolotriana ho an'Andriamanitra ny lohatenin'ny lesina ny anarantsika nandritra ny herinandro dia ao amin'ny Samuel voalohany toko voalohany 9:20 misy ny tsy anjery amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Dia manasa antsika rehetra indray araka merina tsy anjery isa 2:3 amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Bravo! Mahazo toerana tsara daholo dia endry tsara fa hiaraka merina ny lesina ny andritry ny herinandro zany sika. Nanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely tany Silo Iana sy Elikana vadiny. Nivavaka mba hanana zanaka ihany. Nangataka tamin'Andriamanitra koa ely mpisorona izay efa antitra mba hanomezany Iana izay tadiavina. Tena faly tokoa hany. Ary tsy ela dia fantatry ny olona ny anton'izany fifaliana izany. Hitan'ny olona rehetra fa ho tonga reny i Hana. Tay andro niteraka zazalahy kely tokoa i Hana. Nojereny sady volony olioly sy ny sofiny kely anankiroa mahafatifaty. Nisafosafoina ny hoditra malamalama tsara dia nisainy koa ireo ratsan-tongotra kely. Nataony Hana hoe Samuel ny anaran'ny zanany satria ny dikany hoe Samuel dia hoe nohenoin'Andriamanitra. Nangataka zanaka tamin'Andriamanitra nge izy ary novalian'Andriamanitra izany fangatahana izany. Ny taona manaraka rehefa tonga indray ilay fotoana anaovana fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra tany Silo dia lasa nakany Elikana fa i Hana kosa nijanona tao an-trano niaraka tamin'ny Samuel kely. Rehefa nialehibe Samuel afaka nihinana sakafo ohatran'ny olona rehetra dia nentiny Hana tany amin'ny tabernakely izy arak'izay teny fampanantenana efa nolazainy. Rehefa tonga tany izy dia hoy izy hoe tsaronao ve sa? Hoy izy tamin'ny ely mpisorona
nitsangana teto amin'ity toerany ity nivavaka tamin'ny tompo mba homeny zanaka dia nomeny ity zazalahy kely mahafatifaty ity ary tonga ankehitriny anatitra azy ho an'ny tompo nijery an'ny ely mpisorona Samuel. Na dia mbola zaza azy izy dia afaka manampy mitondra fiangonan'Andriamanitra. Nataony izay rehetra vitany ho fanampiana ity mpisorona antitra ity na ely izany. Nalahelo an'i Samuel ange ihany saingy fantany fa mety ny zavatra nataony. Efa tsy andriny ery ny andehanany an'i Silo hanaovany fanompoam-pivavahana isan-taona. Ka rehefa makany amin'ny taberna kely Ana isan-taona dia mitondra akanjo vaovao an'i Samuel foana izy. Ely mpisorona kosa indray dia mivavaka ho an'i Ana sy Elikana foana sady nitsodrano azy hoe omen'Andriamanitra zanaka maro anie ianareo. Ka ny taona manaraka dia nahazo zanaka avy amin'Andriamanitra indray izy ireo mihoatra noho izay nangatany azy. Niara-nonina tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo ankizy ireo. Fa Samuel kosa nitoetra tany amin'ny taberna kely niaraka tamin'ny ely mpisorona sady nanampy azy. Nalahelo an'i Samuel kely nge ihany saingy ny tanan'ny fanomezan-toko nataony tamin'Andriamanitra izy. Natolo an'Andriamanitra ho mpanampy ny ely mpisorona i Samuel kely zanany. Indray mandeha isan-taona izy mba mihaona amin'ny zanany rehefa tonga manao fanompoam-pivavahana ny Silo. Tsy mampaninina azy izany satria tian'Andriamanitra izy ary faly manana ny Samuel afaka manompo an'Andriamanitra. Kokoa daholo ianareo rakizy namako. Tonga indray ity ny sabata mahafinaritra izay rahantsika mamerinetiny lohahevitra. Hiaraka mamerinetiny lohahevitra faharoa indray ary itsika izay manao hoe rano velona. Ahoana tsara hoe rano velona. Ny andalan-teny izay nataontsika fitadidina ny anarantsika tsy anjery nandritra ny herinandro dia hitantsika tao amin'ny Jaona toko 4 andininy 4:12. Manao hoe fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Andinge ho averintsika tsara fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Jaona toko 4 andininy 4:12. Inona indray ary rakizy ny afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika? Ny afatra tianao ampitaina amiko so aminao dia izao hoe naman'i Jesosy rakizy ny olona rehetra. Naman'i Jesosy ny olona rehetra. Noho izany iza hosianao koa izany dia tokony aninona? Tokony hananamana ny olona rehetra satria naman'i Jesosy. Dia andao indray ary ho arahana ny tantara. Mazaho fafinaretana. Indray maraina izay nahita zava-baovao mary tany am-pianarana. Nisy ankizy vavy nipetraka teo amin'ny W teo ampitany dia nanao ny fifampahafantarana tamin'ilay ankizy vavy ny mpampianatra Maria. Maria, izy no Peling. Izy sy ny ray aman-dreniny dia avy any Chine. Faly mahafantatra anao? Tonga soa ao amin'ny klasitsika hoy Maria. Faly mahafantatra anao? Hoy Peling. Namaly azy tamin'ny feo avo. Ny alina dia nangataka tamin'i Jesosy i Maria mba hanampy azy ho tonga namany Peling. Tsara ny nandehanan'i Maria dia ho amin'i Jesosy nangataka fanampiana aminy. Fantatry Jesosy ny fomba atao mba ho tonga naman'ny olona rehetra. Indray andro Jesosy sy ny mpianany dia namakivaky an'i Samaria andeha ho an'i Galili. Ny Jiosy sy ny Samaritana dia tena mpifahavalo ary tsy mifampiresaka mihitsy izy ireo. Ny Samaritana no olon-kafa. Hafa ny finoany izy ireo ary tsy nandraharaha tamin'ny Jiosy izy. Teo ivelan'ny tanànan'i Sikara Jesosy nipetraka teo akaiky ny fatsakana. Reraka izy sady noana ny nangetaeta. Izy rery ny teo. Ny mpianany lasa nakany tanàna ny fitsakafo. Araka ny mahazatra, ilay fatsakana antsoina hoe fatsakan'i Jakoba dia feno olona. Kanefa rehefa mipetraka teo Jesosy dia vehivavy iray ihany no tonga naka rano teo.
Rehefa tena mafana ny andro dia mijanona any an-trano ny ankabeazan'ireo Samaritana. Omeo aho hosotroiko Jesosy. Nijerina ny didiny ilay vehivavy, fa nahoana no hitenenan'ny Jiosy amin'ny Samaritana? Tsy mifampiresaka na oviana na oviana ireo. Nahoana no ianao Jiosy no mangataka amiko rano hosotroana? Hoy izy. Raha mangataka rano amiko ianao, hoy Jesosy namaly, dia tsy andahanao aho. Omeko rano velona ianao ary tsy angetaeta mandrakizay. Dia niaino ilay vehivavy, tsy angetaeta mandrakizay? Adinony fa tsy azony ataony miresaka amin'ny Jiosy. Ny any zavatra nieritreretiny dia rano madio sy mazava. Te handray io rano io izy mba tsy angetaeta intsony. Dia nanazava Jesosy, ny rano velona noresahiny dia ilay tena fiainana mandrakizay, izay raisintsika raha mino an' Jesosy sy misafidy ny anaraka azy isika. Dia nino ilay vehivavy? Tia ny hino koa ny hafa ary handray ilay rano velona nampanantenan'i Jesosy. Dia niazakazaka aingana tany an-tanàna izy. Avy nasainy anatona ny hafa. Andao iza roa lehilahy iza roa izay manana hafatra tsara ho antsika. Nijanona tao sikara nandritry ny 2 andro Jesosy, mandraraka ilay rano velona ho an'ny olona rehetra tao. Tsy nampaninona an' Jesosy na dia tsy nitovy taminy aza ny olona rehetra. Tsy nampaninona azy na dia manana finoana hafa azy. Tsy nampaninona azy na dia tsy tiany Jiosy azy izy ireo. I Jesosy rakizy dia tia ny olona rehetra eo amin'ity tontolontsika ity. Ny olona rehetra naman'i Jesosy. Tsy mampaninona azy na iza no monina ao. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Hiaraka eto indray isika amerina ny lesona faharoa izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Andao ary loha hiaraka amerina ny lohateny sy ny tsianjery. Lesona faharoa, fanomezana tsara indrindra avy amin'ny mpahary. Tsianjery. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahan'ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Genesis 2:2, 2 Zay le tsianjerintsika. Inona ary ny fanomezana tsara indrindra? Zay indrindra. Ny sabata ilay fanomezana tsara indrindra avy amin'ny mpahary izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Rehefa vitan'Andriamanitra tokoa ny asa rehetra izay nataony nandritry ny enemana, ny asa famoronana izany, dia natokany ny andro fahafito mba ho tsangam-bato famantarana izany asa izay efa nataony izany. Natokany ho fitsaharana izay nitsaharany ihany koa izany andro fahafito izany. No hamasininy izany ary natolony ho an'ireo ray aman-drenitsika, ireo olombelona voalohany izay noforonon'Andriamanitra. Natolony ho an'ny zavaboary rehetra mba ho fitsaharana ihany koa ny andro sabata. Tsangam-bato ny famoronana izany, ary tsy vitan'izay ihany, fa fotoana izay ahafahana mitsahatra ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra, ahafahana mifandray amin'ilay mpamorona antsika sady sakaizantsika tsara indrindra. Nomeny antsika izany mba azahoantsika mifandray bebe kokoa aminy, satria tokoa mantsy arakaraka ny henoantsika sy fandraisantsika aminy, anarahantsika ny sitrapony, henoantsika ireo zavatra ambarany amintsika, dia manomboka tahakantsika bebe kokoa hatrany ny toetran'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra koa io fotoana io mba hiarahana amintsika mandritry ny tontolo andro. Natokany manokana ho antsika ny fotoanany mandritry ny tontolo andro manontolo ao anatin'izany sabata izany. Iriny raha hifankazatra aminy isika ary anaraka ny sitrapony mba hanamasina izany fanomezana tsara indrindra izany. Hitany Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany fa tena fanomezana tsara indrindra tokoa ity sabata ity, ankoatran'ireo fanomezana efa nomeny dia ireo zavaboary izay niainana izany.
Ny lohahevitra faharoa zany na ny lesona faharoa dia nanampy antsika mba hifandray amin'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata. Nampianatra antsika ny fanerin'Andriamanitra hiaona amintsika rehefa tonga ny sabata. Manampy antsika ihany koa mba haneho fitiavana an'Andriamanitra manokana mihitsy izay namorona n'izao tontolo izao ka nitsahatra tamin'ny andro sabata. Dia ny mba hiankofantsika ihany koa rehefa tonga izany sabata izany. Aza dino ary ilay afatra nampitaina amintsika dia hoe mandritra ny sabata isika noho ny fitiavan'Andriamanitra, mitandrina ny sabata isika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy hoe terena zany isika, fa raha tena tiantsika Andriamanitra dia mitandrina ny sabata isika. Mahafinaritra hiova zany ny fanapahan-kevitra, atao tsara indray ny fitandremana ny sabata, mino hafa azany daholo. Dia mirary soa antsika tsirairay indray mandra-piona. Amin'ny fifaliana no hiara-pana ny tanora mantoanto rehetra indray natratra izao sabata izao isika hamerenantsika ny lesona faharoa izay ny anarantsika nandritra ny herinandro iny, mitondra ny lohateny hoe mifehy ny fihetsem-po. Mifehy ny fihetsem-po. Ny tsenjery dia mino fa mahay daholo ny tanora rehetra ao amin'ny Salamo 1:10 andao irahantsika mamerina izany. Amin'ny rony fo madio ao Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Amin'ny rony fo madio ao Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Jesosy fony teto an-tany dia nanome ohatra tsara ho antsika tsirairay avy mba ho arahantsika amin'izao fiainantsika izao. Jesosy dia teraka tao anatin'ny fianakaviana izay fantatsika fa fianakaviana tsotsotra. Dia niaina tao anatin'izany fianakaviana izany izy nankatory ireo rainy sy renin'ireo. Nanampy ny rainy tamin'ny asa aman-draharaha tao an-tokantrano izy. Ary teo amin'ny fahazazany dia toy ny zaza tsotra rehetra ihany ny ainan'i Jesosy. Rehefa nitombo ny taonany dia niala tao an-trano izy. Tsy nitondra ninona akory toy ny ireny hoe olona andeha mitahiraka ireny no niangany tao an-trano. Rehefa niala tao izy dia maro ny olona talanjona tamin'ny resaka izay nataony, tamin'ny toriteny izay nataony ary maro ny olona nanaraka azy. Tao anatin'izay fotoana izay dia nisy ireo olona izay nanenjika azy ihany koa ary fantatsika ny hafarany fa nosamborin'ny olona izy novonoin'ny olona izy teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty indray ary niakatra ho any an-danitra. Ny tiana tenenina dia izao hoe teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia nandalo zavatra be dia be Jesosy. Ny zavatra lalovanao dia efa ny lalovany izany. Ny fihetsem-po rehetra eo amin'ny fiainana dia efa nandalovany avokoa, na faly, na ny fanaintainana, na ny fahoriana, na ny tahotra, na ny savorovoro, na ny fahaverezan-kevitra, ninninna, na ny tsy fananana hery ihany koa ary dia efa niainan'i Jesosy izany rehetrarehetra izany. Ny antony ny ainany an'izany dia mba ohatra ho anao, mba ahatsapanao fa tianao izy ary afaka manampy anao amin'ny zavatra rehetra izay lalovanao ihany koa amin'izao fiainana izao. Olona tsy mba nanana ny naizy azy teo amin'ny tanàna mahantra iray izy ary rehefa avy eo anefa dia lasa lehilahy fanta-daza tokoa ary nalaza tamin'ny firenena rehetra. Tsy izay firenena tsy nahalala an'izany Jesosy izany. Izany nahatonga azy hahatakatra ny zavatra rehetra mety hiainanao amin'izao fotoana izao ary vonona izy tena vonona ny hanampy anao. Ao am-pony ny tombontsoa ambony indrindra mba ho anao. Indraindray tsika ary tanora mantoanto dia simba ny zavatra kely mandalo ny fifaliantsika ohatra. Vao mifoha maraintsika ohatra ka misy zavatra mahasorena anankiray dia simba ny tontolo androntsika mila haintsika ny mifehy ny fihetsem-pontsika mba ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro sy mandritra ny fiainantsika rehetra. Dia hoy aty hoe tsy haintsika izany fa Jesosy afaka manampy antsika. Izy ilay efa nandalo amin'izany fihetsem-po isan-karazany izany dia afaka manampy antsika mba hananantsika fifaliana amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Dia arak'ilay tsenjery hoe amin'ny rony fo madio ao Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Andriamanitra rery ihany no afaka manampy antsika manana fo madio mba ahafahantsika mifaly ao amin'Andriamanitra mandrakariva. Na dia tsy fantatsika aza ny zavatra
atsapantsika dia milaza ny baiboly a fa ny fanamasina dia afaka ny manampy antsika eo anatin'ny fahalementsika. Mampahery tokoa ny mahafantatra fa misy olona izay mahatakatra ny mahazo antsika ny anoany a ary efa niaina izay rehetra efa niainantsika ihany koa dia andehsika eo amin'Andriamanitra, andehsika hifantoka amin'Andriamanitra mandrakariva ary ametraka ny fotsika eo amin'Andriamanitra dia izy a mampahery antsika, izy no anampy antsika amin'ny fifehezana ny fihetsem-pontsika rehetra ka ninona zava-miseho a dia ho haintsika mifehy ny fihetsem-pontsika satria tsika dia manana an'Andriamanitra, manana an' Jesosy ohatra tao anatin'izany fifehezana ny fihetsem-po izany isika dia ahay izany koa ny tanora mantoanto rehetra dia mirary soa amin'ny fampiarana tsara ary amin'izany lesona izany a dia manome fotoana ho anao a ho manaraka indray velome. dia ampifaliana tranetrany no iaonina amintsika izay mpanaraka ny radio azisia isika izay mijery any keo amin'ny alalan'ny pejy Facebook izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra ho an'ny tanora zatovo izao. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka ny mahakasika ny hoe anisan'ny zava-dehibe ny manompo. Ankoatra ny hoe finoana eo anatrihan'ny fivavahana kristiana dia zava-dehibe ny manompo. Dia maniry mba efa nanao fanandramana ianao ka ianao tranao dia tena mpanompo ianao, manompo ianao ary olona manan-tsaina, izany hoe mampiasa ny sainao ianao mba hoentinao manompo ao an-trano, any am-piangonana sy amin'ny toerana rehetra, ianao dia mpanompo ianao. Dia hoy ny teny fikasana hoe sambatra izany olona izany rehefa tonga ny tompo ka eo am-panompoana izy no tratra ny tompo eo am-pahatongavana. Hoy isika tamin'ny farany teo hoe isika izany dia olona mikarakara fa tsy hoe ianao dia ho karakaraina foana. Zay ilay mpanompo. Raha naovantsika fampiarana dia hoe mba nahavita fampiarana any amin'izany ny isika rehetra. Ny toyny dia misy lohateny toy izao indray ny fiarahantsika mianatra naovantsika fampiarana dia ny hoe ianao sy ny baiboly. Ianao sy ny baiboly. Eto izany dia tsy hoe ianao sy anina na ianao sy izy na ianao sy ny telefona tsy fantatro satria ohatry ny hoe izany mety ho hita foana ve. Ianao sy ny baiboly. Ianao sy ny baiboly ve mba hita? Fampirisihana ianao sy ny baiboly ny tian'izany lohateny izany horesana dia izao rehefa eo ianao dia tsy lavitra anao eo ny tenin'Andriamanitra. Mba manana fotoana ho amin'izany isika. Misy fotoantsika dia manana valy mandrakariva hoe tsy eto ny baiboly, tsy manam-potoana ho an'ny baiboly fa eo amin'ny fiainanao andavanandro dia eo akaikinao eo ny baiboly. Ary amin'io moa izany dia tsy hoe hianatra ny tenin'Andriamanitra eto isika dia eto ihany ianao vao mianatra ny tenin'Andriamanitra satria hoe misy an'ity lohahevitra ity dia hoe andeha mba hiaraka hamarana eto dia izay vao hiara-hianatra isika. Misy amintsika mantsy manana izany toetra izany fa tamin'ny lahady, ny latsinainy, ny talata, ny larobia, ny lakamisy, ny zoma dia efa mba teo ny baiboly. Sa tsy izany? Dia eto izany tsika mba miaraka mamarantsika, miaraka misintona lesona. Ianao sy ny baiboly. Izao lazainy ny Petera faharoa toko faharoa andininy fafito. Izay no andininy fototra. Petera faharoa toko faharoa andininy fafito izao voalaza aminaran'i Jesosy. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Ratsy averiko ilay vakiteny. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Ity lohateny ity moa izany eo amin'ny Petera faharoa dia anisan'ny ohatrany hoe inandray raha tian'izany ambara, ohatrany hoe sarotra izany izy ity satria andinina anankiray ohatrany hoe apokaliptika, milaza zavatra ankehitriny kanefa milaza zavatra ho avy ihany koa. Fa ny tena hodiniantsika sy hisintonantsika lesona amin'ity sabata maraina ity dia izao. Inona ny fandraisan'izany amin'ilay hoe ianao sy ny baiboly? Ny fandraisan'izany amiko sy aminao mahakasika ny baiboly dia izao. Efa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Izany hoe misy izany ary nisy ary mbola isy ny tsy fankatoavan-dalàna. Ary miamitombo izany tsy fankatoavan-dalàna izany. Ny tsy fankatoavan-dalàna dia izao zavatra tsy izy, zavatra mifanohitra
amin'ny lalàna zay napetraka andriamanitra zay le izy ary izy io dia miam'tombony degreny zany hoe meratsy atrany a mandra-patonga amin'ny farany voalohany indrindra aloha zany tsy fankataovan-dalàna de zao izy io tsy hoe miena fa miam'tombo izy io ary zay ny tsy maintsy ahatongavan' jesosy mba anaisitra izany tsy fankatoavan-dalàna izany anoritory izany tsy fankatoavan-dalàna izany ary reo zay tao anatiny ny fankatoavan-dalàna kosa dia ho velona mandrakizay satria nankatoan'andriamanitra fa inona ny fandraisana ho isika teo zay le fanontaniana ianao sy ny baiboly amin'ny hoe tsy fankatoavan-dalàna de zao le izy ianao zany rehefa tsy misaraka amin'ny baiboly de vitanao aloha voalohany indrindra ny mitandrina ny lalàn'andriamanitra ny faharoa de ity marobe koa ny tsy fankatoavan-dalàna zay mety ataon'ny hafa mba hahatonga anao tsy voasarika ny am'izany de eo ianao sy ny baiboly zany hoe ny baiboly zany a rehefa nananao ny baiboly a dia tsy voafitaka ianao ho voasedranao ny zavatra rehetra ary afaka mamaly ianao hoe zao nylazay ny baiboly ny jesosy moa rehefa nisy fitaka nataony devoly azy de hoy izy hoe voasoratra hoe zany hoe ny baiboly no hisedrana ny zavatra izy sy ny tsy izy veriko farany miam'tombo ny tsy fankatoavan-dalàna ary mpiaino malala ary tanora namako miam'tombo ka mba hahafahanao manavaka fa fandikan-dalanty de eo akaikinao eo ny baiboly ianao sy ny baiboly aza misaraka amin'ny baiboly zay zany le izy raha naovana fampiarana ary misy io ary mbola hitombo sy isy izany tsy fankatoavan-dalàna zany ka mba hatonga anao tsy ho tratra n'lay tsy fankatoavan-dalàna de zao eo ianao sy ny baiboly ary zay ny tombonao antsika miara-mianatra ny tenin'andriamanitra ohatr'zao satria rehefa mianatra ianao a de tsy voafitaka rehefa mianatra ianao a de tsy tratra ny tsy fankatoavan-dalàna satria mianatra ianao de hainao a ny tokony atao ary tsy ho voafitaka mihitsy ianao a avokatrany toejavatra izany irariko rehefa eo ny baiboly de eo ianao rehefa eo ianao de eo ihany koa ny baiboly ary tanora namako aza misaraka amin'ny tenin'andriamanitra isika de vitanao fa tsy andika lalàna ianao birarosondray ary Sim
sifetrany famindrampoa tolonindra olisoadrina vao hitavyana ka alao ny lalana natorony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitatana ny din kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela de tsy maintsy totiso kanawaingana nawela de tsy maintsy totiso dia amin'ny fifaliana indray no arabananao na tratra ity sabata ity ary rarina mba handalo sabata feno fitahiana ho feno fahamasinana avy amin'Andriamanitra ny ianao sy tiankonanao ao anatin'ilay loha hevitra izay iarahantsika mianatra ny amin'ny fandiniana momba ny sabata hatrany isika ary loha hevitra faharoa ny iarahana nianatra tanatin'ny herinandro ka iarahana mamerina amin'ity androany ity ina moa ny lohateny izay indrindra loha hevitra faharoa manao hoe ny tena tokony hifantohana ity loha hevitra ity no niarahantsika nianatra izay niorina tao amin'ny Exodosy toko 20:9 ka hatramin'ny 1:12 izay andininy efa haintsika tsara kanefa niarahantsika nianatra nanamafisan'Andriamanitra orina ny finoana sy ny antsony antsika ao amin'ny fankatoavana misimisy kokoa hitomboantsika ao aminy indray ary tao anatin'izany taritalana izany no nametrahana ny fanontaniana hoe fa iza ary no ankalazainao. Ny nisariana ny saintsika tanatin'ny loha hevitra iny dia hoe rehefa tonga ny fotoana izay fitsingerenan'ny taona naterahan'ny olona anankiray ka ho ankalazaina izany hoe anaovana fety dia ilay olona teraka ilay manana an'ity tsingeritaona ity na hoe ilay manana anniversaire izany no tena hoe omendanja ao anatin'ilay fotoana kanefa nety amin'ny olona teraka dia ny reniny izay tsy maintsy niaritra ny fihetsehany-jaza tsy maintsy hoe niaritra n'ilay fanentenana tamin'ny fiterahana no tena hoe nahatonga azy teto an-tany ary tamin'izay ny mendanja dia tokony hoe mba heverina ihany koa izany ny hanomezan-danja azy dia arak'izay no nisy-tomana ny saiko sy ny sainao tanatin'ny lesona hoe azo tohanana ihany koa izany ny hevitra hoe tokony hoderaina ihany koa ilay reniny teraka satria izy no nahatonga ny andro hoe nisy nio andro fankalazana ny tsingeritaona io dia toy izany ihany koa nanorina ny sabata Andriamanitra tamin'ny faran'ny herinandro famoronana ary nataony ho fahatsiarovana ny naharinan'izao rehetra izao izany ka araka ny voalazany didy 4 ilay toko fototra iorenan'ny lesona izay nianarako sy nianaranao tanatin'ny herinandro izany hoe miresaka ny amin'ny sabata dia izay koa no ahatsiarovantsika fa vitan'Andriamanitra ny asa famoronana nataony tao anatin'ny enemany ka tahaka ny fankalazana ny tsingeritaona naterahana izany dia azo atao soamantsara koa ny mifantoka izany hoe mifantoka loatra mihitsy amin'ny asa nataon'Andriamanitra ka adino ny zavatra hafa rehetra mety ho tonga amin'ny fanadonan'Andriamanitra izay nanao ny asa isika kanefa izay indrindra no iantsonantsika ao anatin'ilay taridalana maro ireo zavatra tsy mety ho takatry ny saintsika mantsy arak'izay resahany lesona tamintsika indrindra momba ny devoiry izay nataon'Andriamanitra satria manapetra isika olombelona ary Andriamanitra kosa dia tsy manapetra ny fahalebiazany dia tsy manapetra raha oharina amintsika
fa na dia ambony lavitra no isika aza nefa andriamanitra araka ilazay lesona dia nidina kosa mba ho fantatsika izy ary ny asany manjary hahafantarantsika azy dia anasana sainao zany andinika atsiaro ny amin'izany asa izay nataon'andriamanitra izany ka ny loha hevitra izay ny rahantsika nianatra mono ny ompana tamin'izany hoe andriamanitra pahary izay nanao ny asa famoronana izany ka ny tiany lesona mba ho tsarositsarovanao isan'andro dia ny tsy anadinoina fa tsara andriamanitra tsara ohatra anankiray hitantsika tanatin'ny lesona zao ny hoe rehefa nangataka ny mba hita ny tavan'andriamanitra Mosesy dia nomen'andriamanitra izy tompo masony amin'ny toetrany dia naseho an-tany Mosesy fa be famindrapo izy ary tsy izay ihany fa any amin'ny andininy hafa ara dia hitantsika mihitsy fa io famindrapon'andriamanitra io ny ankinan'ny fibebahana izay ataontsika amin'andriamanitra ary eo amin'ny salamo 4:30 moa dia antsika tsara fa Davida dia tena miantso manasa sainao mihitsy manasa ny mpamaky ny baiboly manao hoe andramika izaho fa tsara Jehova ary ampasahina no amaritana an'andriamanitra hoe tsara sy mahitsy satria efa nandramana izany andriamanitra tokoa tsara dia andeha anandrana azy fa ny fahatsiarovana azy nefa dia ny andro izay nitendreny ahatsiarovana ny namoronany an'izao tontolo izao ka nanorona ny sabata zany ny mpamorona mba ho fampatsiarovana ny fahatsarany isan-kerinandro tsy hoe isan-taona na isaky ny fotoana miverina amin'ny fotoana lavalava fa isan-kerinandro ka tsy sembatsemban'ny raharaha andavanandro zany fa isaky ny andro fahafito ka satria araka ny lazain'ny lesona ny mono amafisina fa tsy mety miova andriamanitra ary tsara ny ahitana azy voalohany ao amin'ny soratra masina ninona asa taony aty aoriana dia tsy manova velively ny fahatsaran'andriamanitra izany ka miantso asainao mandrakariva andeha atsiaro amin'ny fomba mazava ny fahatsaran'andriamanitra tsy miova sasainao izay mitandrina mpahatokiana ny didiny andeha hitandrina ny didy mahakasika ny sabata satria ahatsiarovana ny fahatsaran'andriamanitra izany fa Jehova mantsy no fahamarinantsika ary izy no fihavanantsika dia azo antoka tokoa ny hatsarany amintsika farany arak'izay nilazain'ny lesona ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahalalana ary ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena araka ny fijerin'andriamanitra ny fandratona na ny fampiarana ny fahalalana dia samy miankina amin'ny fanekenan'andriamanitra miankina aminy satria izy ny loharanony zany ankiroa izany tao aminy naharina ny zavatra rehetra izy raha teo no tsara indrindra andeha izy ihany no anakinana ny mahakasikaseinao andeha izy tokoa no atao lohany ho fiandohany izay rehetra mahakasikaseinao ka ny didy momba ny sabata izay mampatsiahantsika isan-kerinandro fa andriamanitra ny loharan'ny fahalalana rehetra afa-tsy ny fahotana arak'izay ny anarantsika ary ny tena zava-kendren'ny fianarana dia ny alalan'andriamanitra dia andeha atao vaindon-draharaha ny ahafantatra azy andeha anandrana fa tsara Jehova milary sabata feno fitahina ary mba ahita fifaliana ahita ny hatsaran'andriamanitra ianao sy ny ankonanao dia amanaraka indray samy isika vahin'andriamanitra faly miaravantsika indray ho anatin'izao fotoana ny sekoly sabata izao ary dia hiditra isika ao anatin'ny famotinana ny lesona faharoa izay ny rahantsika nianatra nandritra ny herinandro izany ndeha ry aloha angataka ny fanahy masin'Andriamanitra isika hivavaka
ray masina tsara zay ren-danitra misaotranao izahay raha tonga ny fotoana sarobidy ahafahanay mianatra indray ny teninao mamerina ny teninao makalesona amin'izany teninao izany mangataka ny fananao masina mba hitari-dalana anay ampahery anay ihany koa amin'ny fanaovana ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsara aloha zany mampatsiahy antsika ny lesona loha hevitra lehibe mandritra ny ity telo volana fahatelo ity dia hoe ao anatin'ny memy miaraka amin'ny Kristy. Ao anatin'ny memy miaraka amin'ny Kristy. Ao anatin'izay loha hevitra lehibe zay efa misy fampahirizana sady ry hava-malala sika dia mandalo memy fizaham-toetra mahamay kanefa tsy irery ianao miaraka amin'ny Jesosy. Ary rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia izao mivoaka mpandrisy ao anatin'izany memy izany. Mahafinaritra ny loha hevitrintsika. Ny lesona faharoa zany dia hoe fizahan-toetra maro samihafa. Izay ny rahantsika nianatra nandritra ny herinandro fizahan-toetra maro samihafa. Ka ny Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo no tsy anjerintsika. Petera voalohany toko fahaefatra dia ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe ry malala azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra. Ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Isika moa dia efa nianatra nandritra ny herinandro fa ny tena hovoaka antsika zany andeha ny lesona tamin'izany fianarantsika izany. Ny zavatra kindrin'ny lesona aloha dia izao mba hahafantarantsika hoe aveza tokoa moa zany reny fahoriana sy olana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika ireny. Avy aiza izy ireny? Inona ny zavatra kendren'Andriamanitra ihany koa amin'ny fitsapana, amin'ny fizahan-toetra izay asehony eo amin'ny fiainantsika. Ary inona ihany koa no toe-tsaina entina miatrika an'izany? Inona no ataontsika mba hahatonga antsika hivoaka mpandraisy ao anatin'izany? Izany zavatra kendren'ny lesontsika izany. Misy zavatra anankiray alohan'ny tena ahitantsika ny valiny ireo fanontanianareo, misy zavatra anankiray aloha tsara ihany no manasongadina azy satria nresahana tato anatin'ny lesontsika. Lesontsika dia miteny hoe ry mahalala azagaga noho ny fizahan-toetra. Ny tenin'Andriamanitra moa milaza an'izay, izay ilay tsy enjerintsika. Azagaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo. Ny dikan'ilay hoe azagaga zany dia izao aoka hanam-po. Aoka hanam-po. Mampijaly antsika ny fahoriana sy ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana. Kanefa ihany koa vao mainka manampitrotraka raha ohatra ka tampoka amintsika ilay izy. Raha tampoka amintsika ilay izy. Raha mitranga ny tsy nampoizina ho isika. Misy zavatra heverintsika fa andehany amin'ny tokony ho izy kanefa tsy izay ny zavatra mitranga. Tsy nisy nafahana niomana dia nitrangana tamin'ny tsy nampoizina ny toe-javatra. Ireny dia tena mafy amintsika amin'ny maha-olombelona antsika. Kanefa hoy ny tenin'ny Tompo hoe azagaga. Azagaga ny amin'ireny ianareo. Ny zavatra tokony atao zany dia izao. Na Jesosy Kristy aza nefa nampiomana antsika hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana hoy ny Tompo. Kanefa matoky. Za efa narisy izao tontolo izao. Zany hoe ny Tompo zany dia efa nampiomana antsika noho izany aoka hampoizitsika izay zavatra tsy hampoizina. Izany hoe aoka isika hanam-po fa misy zavatra tsy hampoizina mitranga eo amin'ny fiainana. Zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Kanefa rehefa eo amin'i Jesosy Kristy isika dia tsy maintsy mandresy na dia mafy amintsika raha ny zavatra
tsy nampoizitsika zao matsy ry ava-malala ny fiarana amin'Andriamanitra tsy midika hoe tsy misy olana na tsy misy fahoriana tsia ary zao koa ny fisiny ny fahoriana sy ny olana koa tsy midika hoe tsy eo Andriamanitra zavatra tokony ataotsika na morana misarotra dia ny matoky fa eo mandrakariva ny tompo eo mandrakariva Andriamanitra zava-dehibe ny resantsika an'izay zavatra anankiray izay hitantsika tao anatin'ny lesony fa ny fahoriana dia avy amin'ny Satana tenin'Andriamanitra anankiray izay nasokadiny lesona dia Petera 2:5-5 fantatsika tsara eo misoratra masina mahonoana tena miambena hoy soratra masina fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany ny devoly Satana dia mikindry ny hamono ny andripaka amin'ny alalan'ny fahoriana maro samihafa eto amin'ity tany ity azany devoly zany ary mora ny mahatakatra fa ny fahoriana dia avy amin'ny devoly kanefa ry ava-malala tsy atao anankivianantsika ihany koa zany fa aoka ahery isika inona ny antony dia satria Satanany efa resin'i Jesosy Kristy lazay ny lesontsika zany Satanany dia fahavalo efa resin'i Jesosy Kristy noho zany dia zao raha mamely antsika Satana ka eo am' Jesosy Kristy isika dia azo antoka fa hivoaka mpandresy isika roa resy Satana aza misaraka am' Jesosy Kristy ry ava-malala boaka hiantoraka eo aminy isika voalaza ny lesontsika ihany koa fa ny fahoriana dia avy amin'ny fahotana fahoriana dia avy amin'ny fahotana Romana 1:20 dia miteny tahaka an'izao hoe fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra io fahatezeran'Andriamanitra miseho amin'ny zanak'olombelona io dia tsy inona akory fa ny famelan'Andriamanitra ny olombelona hijinja ny vokatra izay nataony rehefa mandika ny didin'Andriamanitra dia miatra ny vokatra aza mangalatra hoy ny didy nefa mangalatra ny olona mamono olona ny olona nefa ny didy miteny hoe aza mamono olona mijinja izay nafafin'ny olona amin'izay fotoana izay amin'ny ratsy nataony miatra eo amin'ny fiainantsika eto tany zany ary raha tsy mibebaka ny mpanao ratsy hitondra azy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay zany ry ava-malala ny fahotana zany dia tsy mamela antsika hijanona fotsiny amin'izao fa ny fahotana dia mitondra antsika ho any amin'ny fijinjantsika ny voka-dratsiny noho izany ry ava-malala dia ty aza miteharedretra ao anatin'ny fahotana isika aza mijanona ao anatin'ny fanao ratsy isika Jesosy Kristy dia eo vonona ny anafaka atsika hiala amin'ny fahotana am'fangejany ny fahotana andao hiantoraka eo aminy isika ekeo ny sitrapon'Andriamanitra fa namasin'Andriamanitra dia fanomanin'Andriamanitra ampitsoro atsika amin'ny fanaovana ny sitrapony ny maraparana atsika n'izao leson zao mety anivitsy ny fahoriana avelan'Andriamanitra hitranga izy ireny mba ho fanamboarana atsika mba ho fanadiovana atsika aza dia indray ava-malala fa ny volamena ny dioviny mba hisehony tena famirapiratany mba hialan'ny zavatra ratsy rehetra manodidina azy mba hahafahana mampisaraka ny volamena amin'ny zavatra tsy izy diovina izy dorana izy mamay izany kanefa fanamboarana izany dia tahaka an'izay nainteo ny voalazany lesontsika misy fanoharana mahafinaritra ny hazo tsy ilaina dia kapaina ny hazo rantsanana dia mbola ilaina rantsanana amin'ny antsina ny famaky izy ohatra mba ahafahany
manana ravina tsara mandropona ary ahafahany mamovoa be. Ohatran'izany ihany koa fomba fiasan'Andriamanitra antsika. Reny fizantoetra fitsapana sedra mahamay reny ane fandratsana nataon'Andriamanitra reny mba hitodiantsika eo aminy, mba hialantsika amin'ny toerana ratsy sy ny fanao ratsy, mba hialantsika amin'ny fahotana, mba hamoazantsika betsaka amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy mora ny fanamboaran'Andriamanitra, mangiry firy sy manaitaina ny fanamboaran'Andriamanitra, kanefa mahasoa antsika izany ry hava-malala. Mahatonga antsika ho matotra amin'ny ara-panahy izany, mahatonga antsika hitombo amin'ny finoana sy ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra izany. Fa zao mila manana faharetana isika, mila manana faharetana isika rehefa maharitra isika miaraka miasa ny fanahy masina hivoaka mpandrisy, hivoaka mpandrisy. Lohatenintsika moa zany nandritra ny lesona faharoa dia fizantoetra maro samihafa. Ekan'ery hava-malala ny fandriana dia zao mba hivoaka mpandrisy miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika amin'ny fizahatoetra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika. Samy mahery dia hivavaka isika, etsika mbavaka izay lesona izay. Sotranao izay ray malala noho ny teninao izay nianaranay nandritra ny herinao. Amin'ny maha-olombelona anay dia mafy aminay ary tsy tiana izany ho zahatoetra izany. Kanefa tompo fantatray tamin'ny teninao fa te hanamboatra anay ianao, te handrantsana anay ianao, te hanadio anay ianao mba hahafahanay miala amin'ny fahotana. Paherezo izay Andriamanitra. Ataovy manana faharetana amin'ny alalan'ny asan'ny fanahinao izahay. Afao ao anatin'ny fahotana izay tompo. Ary hivoaka mpandresy izay amin'ny fizahatoetra. Hivoaka mpandresy noho ny amiasan'i Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Irosy eo amin'ny fotoana manokana isika dia ny fanangonana ny fanatitra izany mba ho fampiroboroboana ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Koa dia manasa anao mba hitondra amin'ny finoana izay nangoninao mba ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ataontsika amin'ny finoana izany arazadinao nefa fa miaraka amin'izany dia mila manolo tena eo amin'i Jesosy Kristy ihany koa isika. Sotran'Andriamanitra isika noho ny amin'ny fitiavana izay nitiavany antsika tsy raray avy, ahafahantsika mamerina indray ireny fanatitra, fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ireny, manolotra izay azontsika atao mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia hivavaka ao amin'izany fanatitra ny asa izany isika. Ray masonao misotranao izay noho ny fitahianao anay. Ankehitriny dia te hiara-miasa aminao ihany koa izay amin'ny fanohanana ny asanao maneran-tany amin'ny alalan'ny fanatitra ny sekoly sabata. Da io izany Andriamanitra mba avita be ho famonjem-panahy, ho fanasoavana ny asa fitoriana ny filazantsara. Ataovy ao anatin'ny mandrakariva ny fitiavana manome ho an'ny hafa ary ny fitiavana manome ho anao ihany koa. Ankehitriny ihany koa dia manolotra ny tenanay izahay mba ho fanatitra velona izany, masina sy ankasitrahana noho ny amin'ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
izay no fotoanantsika tao anatin'izao fandaran'ny sekoly sabata izao kanefa sadrinao fa hiditra ho anatin'ny fanipopovavahana isika afaka fotoana vitsy a ho deraina mandrakariva ny anaran'Andriamanitra fitahina kosa ho amintsika tsiraray avy. Mianatra eo tongotrao. Mbola ankafaliana mandrakariva ny fampiarabana amintsika rehetra indray natratra n'izao sabata maraina izao no ny fahasoavan'ny tompo sy ny famindrapony amintsika tsiray avy. Mbola manohy hatrany ilay afatra famelabelarana fampatsiahivana izay efa nentina tamintsika teto tamin'ny sabata heriny mahakasika ny toeran'ny ministera ny fahasalamana eo anivony fiangonan'Andriamanitra izany. Ary mbola anatin'ilay zana-doha hevitra ihany ilay hoe ny zavatra ilayntsika maika indrindra no jerevantsika. Araka ny noresahana tamin'ny heriny dia ao anatin'ny fandarana vitsivitsy no hitondranantsika ampatsiahivana antsika ny zany toeran'ny ministera fahasalamana zany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra indrindra amin'izao andro farany izao izay miainga avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany izany. Misy fanambarana ireto avy ao amin'ny boky vitsivitsy kristianina dia milaza toy izao ampatsiahivana antsika. Milaza toy izao zany dia hoe tiako ny ilaza aminao fa tsy ho ela dia tsisy intsony asa fitoriana azo atao raha tsy ny asa misionera medikaly. Ao anatin'izany ary ozy izy dia hoe manompo no asan'ny mpanompon'Andriamanitra. Isika kristianina rehetra zany dia maka ny toerana zany atao hoe manompo zany ary tokony hiasa isika tsiray avy araka ny voasoratra araka ny planina ny fitoriana ny filazantsara. Ny boky anankiray ihany koa dia milaza tahaka izao hoe miaina amin'ny vanim-potoana izay tokony hanaovan'ny vahoaka an'Andriamanitra tsirairay asa misionera medikaly isika. Izany moa maika an'izao afatra izao izao afatra fampatsiahivana izao. Dia misy taridalana reto fampatsiahivana ihany koa ny fomba fiasan'i Jesosy ao anatin'ny fanatanterahana izany hoe asa misionera medikaly izany fitoriana ny filazantsara ny afatry ny famonjena izany. Izao ny voasoratra indray anatin'ny boky kristiana anankiray izay mitondra lohateny hoe ministère de la guérison amin'ny teny malagasy izy moa dia hoe tana mavosandro ny fahasalamana. Betsaka kokoa ny fotoana ozy izy lanin'i Jesosy Kristy tamin'ny fitsaboana noho ny fitoriteny nandritra ny asany teto tany. Izany akory tsy midika hoe dia tsy ilaina intsony ny toriteny fa ny tontolo-kevitra izay resahana eto dia ny toeran'ny fomba fiasa, ny toeran'ny fahasalamana eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia voasoratra ihany toy ny hoe ny fahagagana nataony dia nanam-pirofo ny fahamarinan'izay no lazainy. Ary voasoratra ihany koa fa ny zanak'olona tsy tonga haverina ny olona fa hamonjy azy. Ny voasoratra amin'ny boky hafa ihany koa boky kristianina hafa dia izao tsy ilaina ny anatsarana ny fomba fiasan'i Kristy. Aoka antsika izany tsy hamorona metody hafa hiketriketrika zavatra hafa fa izay fomba ny Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika no arahantsika. Dia izao ny fomba ny Jesosy onena ireo izay reraka sy mavesatra entana ary hiara an-tsindry azo lena izy. Namana ny nona ary nanasitrana ny marary izy tamin'ny alalan'ireo tenim-pitiavana sy ireo asa fanaovan-tsoa no nanehoany tamin'ny olombelona ny filazantsara. Izany zany ny fomba tokony hanaterahantsika ny asa famonjena fanahy amin'ny alalany atao hoe asa misionera medikaly. Misy toe-po ao izay tokony hananantsika tsara avy. Ka amin'ny mampianatra antsika araka ny lazaina teto tamin'ny heriny ihany dia tokony alainy tahaka zany fomba ny Jesosy amin'ny maha-kristianina antsika tsara avy. Amin'ity androany ity dia mbola toizantsika ihany ilay zana-doha hevitra hoe ny zavatra tena ilayntsika maika indrindra izay hitantsika tamin'ny heriny dia tsy inona fa tokony ny fanahafana an'Andriamanitra no tokony ataontsika vaindohan-draharaha hifo ao anatin'izany fifoazana izany tsika ary indrindra ho tonga amin'ny atao hoe fibebahana. Ka ny tohan'ny dikany atao hoe fibebahana zany no jerevantsika amin'ity androany ity indray. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona no atao hoe fibebahana marina. Ny famaritana ao anatin'ny boky kristianina anankiray dia milaza toy izao. Ny fibebahana
dia tsy maintsy misy fahatsiarovana mangirifiry noho ny fahotana sy fahafoizana izany. Tsy afaka hiala amin'ny fahotana isika raha toa ka tsy mahita mahafahotana azy. Ary raha tsy efa miala tanteraka tsara amin'izany ao am-pontsika isika dia tsy afaka ny anatena hoe isy fiovana tanteraka tsara eo amin'ny fiainantsika. Izay zany natao hoe fibebahana marina. Raha adika amin'ny teny tahaka izao koa dia hoe ny mibebaka zany dia midika hoe miambo, manda, mamelamosina mihitsiny. Ary voasoratra amin'ny Ezekiela 7:1 dia milaza tahaka izao ny anaran'i Jesosy. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, mibeba dia miambony sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miamboa ireny. Ka mipetraka raha ny fanontaniana hoe ahoana no atongavako izao senao amin'izany tena fibebahana marina izany, mialohan'ny ahafahantsika manatanteraka ny fomba fiasan'i Jesosy amin'ny famonjena fanahy amin'ny alalan'ny asa fikarakarana ny fahasalamana. Amin'ny Romana 4:4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny famoram-panan'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 dia milaza tahaka izao ihany koa. Izy nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Izany hoe ny atonga hibebaka marina zany dia ny fahatakarako ny famoram-panan'Andriamanitra satria izy dia nanandratra an Jesosy ho tompo sy mpamonjy izay hanome asa ianao ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tsy ho afaka hibebaka tsika araka ny voasoratra anatin'ny boky kristianina anankiray raha ny amin'ny herin-tenantsika rery ihany. Ny fahazona izany fibebahana izany dia tsy avy aiza na avy aiza fa avy amin'ny Kristy rery ihany izay niakatra any amin'ny avo ka nanome fanomezana ho an'ny olona rehetra. Misy tantara anankiray izay fantatritsika ao amin'ny boky ny Matthieu 5:1 tantara momba ilay lehilahy boka izay niazakazaka ka niankohaka rehefa nahitan'i Jesosy ny ankohaka teo tongony ka niteny hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ny inona ny tianao resahana amin'ny tantara io dia izao voasoratra anatin'ity boky kristianina anankiray ity ihany dia hoe amin'ny tranga toy itony indrindrandrindra no madiso ny maro ka mahatonga ny tsirairay avy hoe tsy ho afaka mandray ny fanampiana izay irian'i Jesosy homena aisy ianao. Heveriko izao sy ianao fa tsy ho azo ataony mankeo amin'ny Kristy raha tsy mibebaka mialoha. Ary izany fibebahana izany no manomana aisy ianao ahazo ny famelana ny heloka. Marina fa mialohan'ny famelan-keloka ny fibebahana satria ny fotorotoro sy mangorakoraka no mampatsiaro ny filana ny lay mpamonjy. Kanefa moa tsy maintsy andro ny hoe fa mibebaka va ny mpanota vao mahazo manatona an'i Jesosy? Moa natao zava-misakana ny mpanota amin'ny mpamonjy va ny fibebahana? Ka izao ary atao mpamaranana dia voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 teny fampanantenanao antsika hoe izy nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Ary eo amin'ny Jaona 1:14 dia milaza toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny fahasahiana anantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika aminy. Ary ao amin'ny Filipiana 4:13 fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Tatsika fa miantoraka eo amin'ny Jesosy tsika. Jesosy le mameno fibebahana sy famelan-keloka antsika fa ny andrasana amintsika amintsika zao tenantsika zao maloto ny fahotana no manatona azy. Koa eto mpamaranana araka ny voasoratra amin'ny boky kristianina anankiray dia miandry aisanao Kristy sady maniry mafy indrindrandrindra ny ahita ny fanehoana ny toetrany eo amin'ny fiangonany. Rehefa hita tanteraka eo amin'ny vahoaka ny toetrany Kristy dia amin'izay fotoan'izay dia ho avy izy hitaky azy ho fananana. Dia toy izay indray ary ny afatra androany ny faniriana dia mba ho tonga amin'ny tena fibebahana marina izao ianao hiantoraka ao amin'i Jesosy Kristy ilay mpaminome ny famelan-keloka ho asanao. Amen.